vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran eny ary tompoko manonona ny fiadanany tompo atsika mianakavy a izay monina eto Toamasina sy ny manodidina rehetra fotoana goavana be ny fotoanantsika ny asabotsy ho avy zao a ery amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko mangarano ao ambadiky Damaskosy a ery kiriry ihany ko ao amin'ny Paradise taloha toerana anankiroa samihafa ireo toerana ireo izay anasanantsika vahoaka ny Toamasina indrindrindrindra ho antsika kristianina izay te-hatsapa fanafahana te-hatsapa famonjena indrindrindra ao anatin'izao akatoky ny vanim-potoanan'ny Paska izao ny fahavalony volana aprily taona 2024 io fotoana resahako io zany ny sabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina ireo fotoana roa samihafa ireo nefa de loha hevitra anankiray ihany a de ny fanafahana ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paska izany no tena ho voizina ao anatiny ity fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao ity asaina araka izany isika mpiray fanantenana rehetra isika any amin'ny fiangonana rahavavy isika efa nanatrika ny fotoana izay efa nanasanantsika hatramin'izay a de asaina indray zany ianao amin'ity an'ity tongava fa andray fanafahana isika andray famonjena andray ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana lehibe sy goavana izany mpanompon'Andriamanitra goavana avy any Antananarivo avy any ao anatin'ny reo mpanompon'Andriamanitra azo lazaina hoe klasina ho ray aman-dreny ara-pana no hitondran'izay fotoana lehibe sy goavana izay isy vavaka fanafahana délivrance enjana amin'ny fotoana io a azoko antoka fa tahin'Andriamanitra manokana isika izay hiatrika an'izany fotoana izany zay no ela fa de iroso anatin'ny ten'Andriamanitra itsika milohan'izany nefa de hivavaka fohy ny tenako anombohana ny fandarana fifaliana ho any mandroso ato anatin'ity fahitalavitra ity a indrindrindrindra miarabantsika mianakavy vahoaka ny fianaratsoa izay efa mpanaraka ny fandarana tahaka itony fandarana ra-pilazantsara ifampisarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahamarina ny ten'Andriamanitra ngeza rasa mingeza ny fotoana nasanatsika ny fahavalony volana aprily ho avy zao taona 2024 asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny tolatolakandro anoany ao anatina vanim-potoana amin'ny Paska tanteraka isika mianakavy a de ovoizina tanteraka ao anatin'ity fotoana zay anasanatsika ity ery amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko atarandolo ao ambadiky ny station Shell ray aman-dreny ao anatin'ny membre en conseil pastoral no hitondra ny fotoam-bavaka amin'ity sabotsy ho avy zao ity izany izy délivrance farazay mahery vaika enjana tena enjana andravaravana ny herin'ny fanandevozana fanamaloto zay nampahory anao sy namatotra anao ao anatin'ity fotoana ity ianao zany zay mbola matsapotriny hoe voageja voafatotra ohatra mbola misy zavatra manalokaloka anao tsy mampahita tory anao mibloke ny asanao mibloke ny fiainam-pitiavanao asaiko manokana mihitsy ianao zany ho avy ao anatiny ity fotoana lehibe sy goavana ity averiko ihany fa ray aman-dreny conseil pastoral avany Antananarivo avy any no hiaraka amintsika amin'ny fotoana io anomboantsika ny fandarana ary aloha ndao hivavaka isika mianakavy manasanao hiara-imbo mavaka amiko vavakantsika tompoko mankasitraka ray nohony amin'ny anaran' Jesosy Kristy tompo raha mbola afaka manatanteraka n'ity fandaran'ity ny mpanomponao
maniry atompo mba ho ampiteneninao ny vavako ianao ny anome any lelan'ny efa mahay mba ahafahana mikasika ny fiainany reto fianakaviana manaraka amin'ny fandarina ireto ny tsiraray avy mihitsy no atsapakasika avy aminao amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra ifampisarana izao ny zavatra rehetra dia akinoko ampelantananao satria sady fitaovana fotsiny ihany fa raha tsy ianao no miasa dia zava-pony zao fandarana zao midiratsehatra raika io taio ny fandarana sy trano no marary ampaherezo ny reraka amin'ny alalan'ny mpanompolanao misaotra indrindra tompo amen eny ary tompoko fotoana fohy moa zany no ahafahana mifampisara amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity an'io ity raha be indrindra dia eo amin'ny 20 minitra eo na latsaka kely dia anaraka fijona vavolombelontsika aorinan'izay dia mifarana ity fandarana ity ao anatin'ny vanim-potoana mipasika tanteraka isika mianakavy ao anatiny zao vanim-potoana ifampitoriako aminao ny tenin'Andriamanitra izao inona moa ny tena hoe sary aseho an'izany hoe vanim-potoana mipasika zany raha mijerytsika ny Exodosy 2:20 dia tao anatin'io tenin'Andriamanitra io sy izay voasoratra rehetra ao no lalana anankiray nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina raha to dia sy tomoko aty amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny inona moa zany ny tena hoe sary aseho an'izay vanim-potoana mipasika izay pasika riavana dia pasika fanafahana izay tsy misy hoe fahasamihafany be tany amin'ny vanim-potoana nanandevozan'ny Egyptianina ny zanak'Israely raha zavaina dia zao rehefa Andriamanitra riavana nihiditra tsehatra eo amina firenena anankiray fianakaviana anankiray olona anankiray dia tsy misy ninninina azo ny devoly atao ntsony eo amin'ny fiainan'izay firenena izay na izay fianakaviana izay na izay olona izay satria marina amin'ny baiboly raha Jehova miasa iza moa no mahasakana an'izany tsy misy ange tsy misy herina devoly ange na herina fahavalo afaka andresy ny herin'Andriamanitra zany ry havana malala ary ny fomba nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ambanin'ny vahoan'ny Egyptianina dia tamin'ny fomba tena tsy takatra ny sain'ny zanak'Israely mihitsy nomen'Andriamanitra toromarika ny zanak'Israely ao amin'io Exodosy 2:20 io ny amin'ny amonona zanak'ondry iray tsy misy kilema izay heritaona anak taona ray zany no taonan'ity zanak'ondry tsy misy kilema ity dia eo amin'ny 450 ny volana Abiba na 450 ny volana Nisanna eo zany no amonona io zanak'ondry tsy misy kilema io any amin'ny Exodosy 2:20 amin'ny 5 sy ny 9 misy an'izany dia any amin'ny 7 ndray alaina lay raha izay latsaka tamin'ilay zanak'ondry tsy misy kilema dia iny indray no atetina amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarany tranony zanak'Israely ina moa ny anton'izay satria amin'iny alina iny any amin'ny mamanton'alina any no andalo Jehova ary anringana ny lamatoa any Egypta dia ny lamatoa izay tsy misy famantarana eny amin'ny tataom-baravarany sy ny tolam-baravarany averiko zany tantara zany satria zany tompoko no tena manamarika n'ity vanim-potoana ny pasika ity mipasika ty amin'ny vanim-potoanan'ny testamenta taloha dia fandalovana nandalovany Jehova tao amin'ny tany Egypta ka nandripahany lamatoa rehetra tao amin'izany tany Egypta izany fa nanavotany kosa ireo zanak'Israely izay nanana ny mariky ny rany zanak'ondry tamin'izany fotoana izany zany rehetrarehetra zany tompoko dia tsy misy zavatra kiany ihany na kilalao mihitsy fa tena hoe toromarika avy amin'Andriamanitra avovonjy ny zanak'Israely dia ny ena kosa indray aloha mba eo indray no vakitsika eo amin'ny 19 amin'ny Exodosy 2:20 mivaky to zao ny ten'Andriamanitra dia hoaniny amin'izany alina izany ny ena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira ary ampiarahana amin'ny anana mangidy aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aza asianareo sisa otramaraina
fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka hatramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ny raha nilay zanak'ondry tsy misy kilema dia natao tamin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana, fa ny hena kosa rehefa avy natsatsika zany lay zanak'ondry dia hohanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira. Zany toromarika Andriamanitra izany tompo dia tena misy dikany daholo, misy dikany daholo fa tsy misy zavatra mandehandeha ho azy. Amin'izao vanim-potoana aty amin'ny vanim-potoana henantsika moa zany, na aty amin'ny vanim-potoana ny testamenta vaovao na aty amin'ny vanim-potoana ny androm-pahasoavana izay hiainantsika ankehitriny, dia tsy iza moa zany ny sary aseho an'io zanak'ondry tsy misy kilema io, fa maneho an' Jesosy Kristy io. Io le mitenen'ny Jaona manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotana zao tontolo zao, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotana zao tontolo zao. Sary maneho an' Jesosy ity zanak'ondry tany amin'ny vanim-potoanany zanak'Israely ity. Dia rehefa novonoina ary io zanak'ondry tsy misy kilema io, tandindo nahafatesan'i Jesosy Kristy tao Kalvary, mbola vanim-potoana amin'ny Pasika ihany koa zany, satria ny tena Pasika ngera lasa nabavy tsy Jesosy Kristy nitsangany fa Jesosy Kristy maty ho antsika tao Kalvary e. Manamarika an'izany ny Korintianina voalohany toko 5 eo amin'ny 17 tapany farany, dia ozy izy manao hoe fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Ny zavatra diso ao anatin'ny faneho-kevitry ny mpanompon'Andriamanitra maro anefa amin'izao vanim-potoana izao, dia rehefa miresaka Pasika dia lasa ny fitsanganan' Jesosy indray ny resahana. Hitanareo fa misy fifandosony zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny Pasika dia Kristy voavono tamin'ny vanim-potoana amin'ny Pasika tany amin'ny andron'ny zanak'Israely no namonona n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, dia ny raha natetina tamin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana, fa ny henany kosa izay voatsatsika dia nohanina niaraka tamin'ny mofo tsy misy masirasira. Inona ny ifandraisan'izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, eo amin'ny 17 hatrary aloha ary zany. Zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra naran Jesosy: esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavony Kristy Pasika ho antsika. 19 ka dia aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolom-po sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Hitanao fa tsy mifanohatra mihitsy ny tenin'Andriamanitra, mirazotra tsara, mifaniny randalana tsara ry havana ny tenin'Andriamanitra. Raha nohanina ny hena n'ilay zanak'ondry tsy misy kilema taria amin'ny testamenta taloha, taria amin'ny Exodosy toko 2:20 miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, dia aty ariana kosa aty amin'ny vanim-potoana ny androm-pahasoavana dia miresaka ny tenin'Andriamanitra hoe inona izay mofo tsy misy masirasira izay. Tsy inona fa miresaka izy fahadiovam-po, miresaka izy fahamarinana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy zany ry havana isy zavatra mifangaroaro amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Zay ny tandindon'ilay mofo tsy misy masirasira taria amin'ny andron'ny zanak'Israely, nohanina niaraka tamin'ny mofo tsy misy masirasira lay henan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Dia miresaka amin'ny ten'Andriamanitra aty amin'ny Korintianina voalohany toko 5:17 hoe inona ny tian'Andriamanitra ho ataontsika ary fandraisana ndraikitra tiany ho ataontsika aty amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Dia izy hoe esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy misy masirasira anareo. Dikan'izany dia zao, nandray rehefa eny anivon'ny tontolon'ny fampotsika an'Andriamanitra eny, tsy miresaka ny zanak'Israely intsony aloha fa aty amin'ilay vanim-potoana iainantsika ankehitriny, aty amin'ilay fanompotsika an'Andriamanitra ankehitriny a, nandray misy olakolana amin'ny samy mpiara-mivavaka, misy tsy fifakazahoana, misy resadresaka tsy mampandroso nandray ataon'ny ravavinao, ataon'ny rahalanao mpiara-miasa aminao. Dia reny indraindray no miteraka lotom-po, reny indraindray no miteraka inona ihany koa lotoloto any anatin'ny fanahintsika, any anatin'ny fotsika, any anatin'ny saintsika any. Dia reny indraindray le mahapetipetina antsika, ary ny fijerin'Andriamanitra amin'ireny dia masirasira.
masirasira marina ihany angena ndray nytenen'ny gentlisy sy de misy olona ndray milaza azo mivavaka milaza azo manompo an'andriamanitra nefa mifitondratena tsy mifanaraka am'izay de ozy izy ny olona tsy mivavaka hoe reny ange mpivavaka masirasira de maheno an'iny koa mo ny mpivavaka de hoe sambatra korangazy enjena no ny amin'ny fahamarinana nefa ndraindray tsika tsy mandiny tena tsy mba mamantatra amy tena atsika hoe inona mo ny masirasira ty amiko aty ndreo de misy lotolotopo aty amiko aty ndreo de misy lolopo ndreo de mbola misy faharatsiny mapetipetina ny ara-panahiko ka tahaka ny masirasira ela eo anatren'andriamanitra ny vanim-potoana ohatran'zao ry havana de zao vanim-potoana fanalanany zany lotoloto faharatsiana fahotana fapetipetitenana rehetra izany mba ho tonga vongana vaovao isika rehetra ho tonga vongana vaovao isika zanak'andriamanitra manamarika an'izany miresaka ihany koa ny ten'andriamanitra ny ten'andriamanitra ao tsy avadikitsika ny baiboly fa lasa ny fotoana ny amin'ny sy ny oditra tota zay tsy azo ampidirana divay vaovao satria na ny antony amin'ny fotoana nge sy ny oditra tota no anrarana divay vaovao de ho raraka fotsiny divay satria ho tritra le sy ny oditra tsy azaka ny o divay vaovao io inona ny sary aseho an'izay sy ny oditra izay isika zanak'andriamanitra mbola mitafy nofo ty zany mila fiovana mihitsy ry havany ty fiainatsika ty mila faterahana indray fateraham-baovao faterahana avy any ambony mila fanavaozana ity momba atsika ity de io rehefa avaozina de le synoditra tota zany lasa tsy maintsy soloana synoditra vaovao ny synoditra vaovao koa tsy azo ampidirina divay tota na divay efa ela fa ny synoditra vaovao de divay vaovao ny atsofoka ao anatiny de maharitra tsara ao anatiny lay synoditra vaovao lay divay vaovao zay narotsaka atao anatiny tsy hotritra mihitsy le synoditra vaovao am'izay fotoana izay de ohatr' zany mihitsy io fiainatsika io ry havana raha mbola misy petipeti-pahotana raha mbola misy faharatsiny raha mbola misy lotoloto maro isan-karazany any anatytsika any faharatsiana fisainana fahalotopo faharatsitsaina ina ihany ko fialonana avinavina fireharehana sy ny fifosafosana olona fanaratsiana olona fangidina ny anatin'ny fotsika any de sy noditra tototsika am'izay fotoana izay feno masirasira ela ao anatytsika ao ny vanim-potoana amin'ny paska zay nitondrany jesosy ny fahotantsika na afatesan'i jesosy ho atsika de io ry havana ny vanim-potoana iverenatsika ho amina fiainam-baovao mba ho tonga vongana vaovao ao amin'ny kristia isika mianakavy jesosy inge miaritra ny mafy indrindra mba ho atsika efa neta ny tao kalvaria daholo ny fahotantsika rehetra ny fahalototsika rehetra ny fahazarany ratsytsika rehetrarehetra efa netan' jesosy tao kalvaria zany ary zay ny nahafaty azy tsy ny fahotany jesosy ny nahafaty azy fa ny fahotantsika zanak'olombelona manerina an'izao tontolo zao na nefa nodimandry na ny mbola velona sy miaina ankehitriny ry hava inona mba ndraikitra raisinao ary am'izao vanim-potoana ny vanim-potoana amin'ny paska izao jereo vao nie ny vanim-potoana amin'ny paska atreatsika ankehitriny ny tapany maraina ny alady satria io moa zany mipaska fantatry ny rehetra le am'lahady ho avy zao de mandeha makany am-piangonana manao lobaka ny rahalahy manao pataloha velondrira manao kiraro montina tsara mihaja tsara ny vehivavy manao costume mitondra poketra sorti am'le akanjo de ny kavina petaka tsara lokomena misolitika tsara ny rehetrarehetra volo olioly tena hoe andeha hivavaka andeha hanompo an'andriamanitra fa tonga tapany ariva tonga de fa mandeha am'izay ny revirevy mandeha am'izay ny fisotroana labera sy ny fisotroana toka mandeha daholy am'izay ny teny ratsy sy ny loka sy ny zavatra rehetrarehetra fitsangatsangana moany ambadimbadika any zany efa tsy resahana tsona zany ny paska moderna am'izao vanim-potoana iainatsika zao zany angele masirasira tian'andriamanitra ho alatsika tiany jesosy hoe sorona eo amin'ny fiainatsika mba tsy ho sanatria ho taka ny manombo ny zanak'andriamanitra indraytsika
fandroany eo amin'ny azo fijaliana. Tena fanaovana tsinitsinina ny Jesosy ry havana ny mbola filomanosatsika kristianina, tsika zanak'Andriamanitra, tsika mpanompon'Andriamanitra amin'ny fahotana sy ny faharatsiana tahaka an'izany. Io vao misy resaka toka, misy resaka labera, misy resaka zavamamamo sy ny zavamadomelona maro isan-karazany, tsisy tompony tenany zany ny fianakaviana rehetra eo, na ny ray aman-dreny be, na ny tanoranora, na ny vantombantony, fa samy varalila. Ditanareo zany inge mahatonga fifamotom-poterana fianakaviana, mifangalangalatra vady eo daholy, de farany raikitra am'izay ny akively tavoangy, satria tezitra ny sasany nalain'ny sasany vadany sasany koa ohatra ny lasa miamatanjaka be zany rehefa misoro toka de mieritreritra azy ho tena izy ny tena rôle amin'ny tanàna, de gidragidra tsy fakahitana mipasika kehitreny am'izao vanim-potoana iainantsika zao. Mampalahelo ange zany ry havany, mampalahelo ny toejavatra tahaka an'izany. Saino mahatonga ny tena Andriamanitra manoro hevitra hoe ny vanim-potoana zao toko de fanasorana amin'ny masirasira ela, raha ihinana ihany sy isotro de amin'ny mofo tsy misy masirasira. Inony zay? Eo amin'ny 19 ny resany azy manao hoe aoka isika ozy izy anao andro firaviravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira loloposy faratsiny, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira de ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Ao ambadika nafatesan'i Jesosy, aitsika tsara fa 3 andro 3 alina taorinan'izay de nitsangana tamin'ny maty izy. Eo no mahatonga ny baiboly miteny hoe aoka isika anao andro firaviravony, satria maninony tsy maty ao am-pasana ntsony Jesosy, resy ny fasana, resy ny fiainatsita, resy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty izy. De maninony tsika miravoravo isika ao ambadiky ny vanim-potoana ny Paska, le tamin'ny alarobia lasa teo zany, satria tsy haiko na aorinan'izay moa zany ny andrenesanao n'ity fandarina ity, de manao andro firavoravona isika tao ambadiky ny nahafatesan'i Jesosy no nitsanganany, ka tsy le nitsanganany vanim-potoana amin'ny Paska fa ho arinany vanim-potoana amin'ny Paska le nahafatesany, de miravoravo tsika satria efa nitsangana tamin'ny maty izy. De rehefa miravoravo ihany de tsy ao anatin'ny masirasira ela, tsy amin'ny masirasira lolopo, tsy ao anatina fifangaroarona amina fahotana na marimaritra iraisana amin'ny faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira de ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Zao vanim-potoana zao ry havana ny fotoana tena iainana ao anatina fahadiovampo, iainana ao anatina fahamarinana, iainana amin'ny tena fahamasina. Ndao hiverina ao am'izany isika zanak'Andriamanitra rehetra, isika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra. Ekena fa mipasika ainitsika rehetrarehetra de ny am'lady ho avy zao, nefa manasanao amin'ity sabotsy ho avy zao ity fa 9 ny volana aprily taona 3 asaiko ianao hiatrika an'izany fotoana lehibe sy goavana zany, manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana ho teneniko ihany ny toerana izay anatanterahana an'ity fotoam-bavaka goavana be ty. Izy délivrance enjana faran'izay enjana, anafahana anao amin'ny famatorany famisaveny, famatorany fanamaloto. Inona ihany koa resaka fikorotana-panambadiana, blokazy arakasa, blokazy ara-pitiavana, nofo ratsy sy reo karazana hofana ohatra manindry anao amin'ny alina, ohatra ny fanamanambady anao amin'ny alina, de ho ravaravana amin'ity asabotsy mipasika ity izany karazana fanaratsy izany. Tapitra amin'ny fandarana, matoky aho fa voakasika ny fandarana ianao, raha nahasoanao zany fandarana zany, fotoana iverenana amin'i Jesosy, iverenana amin'ny tena fahamarinam-pitondratena, fahamasina-pitondratena, fahadiova-pitondratena ny vanim-potoana mipasika tahaka an'izao, mba tsy ho sanatria ho tahaka ny manombo indray an' Jesosy eo amin'ny azo fijaliana, fandroany isika ka mamenatra ny zanak'Andriamanitra. Vavaka isika mianakavy ofehan'izay fandaran'izay, amafisiko ny filazana eny am-pamaranana. Vavaka isika tompoko, mankasitraka tompo ny am'izany fandarana ny fampisarana teto androany zany. Matoky aho fa na de fohifohy aza ny fandarana de nandraisany tsiraray avy lesona, taridali ny toro lalina avy amin'ny teninao. So vanim-potoana zao Jesosy, izay vanim-potoana atsiarovana indrindra ny nahafatesanao tao Kalvari, ho famonjena anay, anafahana anay amin'ny fahotana zay namalotra anay, de ny vanim-potoana ohatr' zao no nitenenanao aminay araka ny voalazan'ny Korintianina voalohany 5 de ny fafito teo manao hoe esory ny masirasira eo aminareo mba ho tonga vongana vaovao ianareo rehetra. Tompo, vonony zay miova, vonony zay no andeha amin'ny fahadiovampo sy iaina amin'ny fahamarinana ho am'izao
lalan'ny fiarahanay mandeha aminao zao hoe soronay ny lolompo ifonanay eo anatreanao ny faharatsiana rehetra sy ireo masirasira ela rehetra amonjy anay ianao dia hanafaka anay ianao ary amela ny elokay hitan'ny fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao anenao tompo a ho foninahitry ny anaranao mankasitraka tompo taoko amin'ny anaran' jesosy samivavaka izany amen ho avy eo ny témoignazy a zay ho alatsaky ny namana teknisianna ao ambadika izay fidonavavolombelona vitsivitsy zay dia ampahafantarina anao moa zany ety ampamaranana ny toerana anatanterana nyty fitoambavaka lehibe sy goavana ity ny asabotsy ho avy zao fa valony ny volana aprily taona 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny tolatolakandro anoany ery amin'ny trano fivavahana vao ny oloko mangarano ambadiky ny fiangonany damaskosy a nanatanterana izay fotoana zay zany ny toerana anakiray ny toerana faharoa de ery amin'ny eny akiriry ao ambadiky ny tsena ety ampitany tsena ao amin'ny paradise taloha ao zany no anatanterana izay fitoambavaka izay mpanompon'andriamanitra avy any an-taninarivo avy any anisan'ny ray aman-dreny ara-panahy no hitondra ny fampianarana sy ny vavaka amin'ny fotoana io de mirary ny fitahin'andriamanitra ho atsika to atapitanan tomasina eto a tsika vaoaka ny tomasina rehetrarehetra na ny kristianina na ny tsy kristianina isika mianakavy makasitraka nanaraka ny fandarina teto amin'ity fahitalavitra ity veloma to tsy ho zaka ny tevolo ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany ariana any izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony izy lehilahy iala ao anatin'ny herin'ny lucifer izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toroteny paster dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny paster eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano ahy amin'izao fotoana zao a efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano a tena voninahitra ho an' jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano a vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa ntsony fa lasa mampanofa indray dia nitahin'andriamanitra dia fenipokipoko antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena siroko famela rehefa tena mitah io andriamanitra io dia tena hoe mitah maneho ny hery izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage misy tena azo kely any ambony 4 étage le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gablin fosety dia vita ry dia zay ny tena siroko famela hoe rehefa tena mitah andriamanitra io dia tena mitah mihitsy devolo sy ny aretina nampahory ianao io reozina vokatry ny tsirary nataonao reozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao reozina vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devolo ty vavaka ataoko eto androany ty miarabola tena mandeha tsara nahazo tany zay dia mba nanao trano taorina zay fanasitrana zay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasa ny tompo foy miarabola zany efa mba misy dia araka le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatrany nandeha ho azy zany efa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko
nandeha teny izy mba asitra